Makasitraka indrindra ny ao amin'ny lafiny teknika ao misaotra njaka amin'izany irany vavakely idio zany. Zagnary ampio zahay mitalao ombako manana koa elidiony amin'izay. Ny loahevitra na rahantsika farany teto tamin'izay no averintsika tsy haivina fohy kely. Ny mahery tsy mody tsy ela velona amin'ity fiainana ty. Zany hoe amin'ity fiainana mandalo ty zany raha anao mahery tsy mody, anao tsy ela velona. Sofa nisy mifanadonona tamin'ny fiainana mba hahafahana mamefiny an'io tsy ho vesarany omaly. Ngeza zay. Nefa raha ianao no tsy mitsiay. Nefa raha ianao no tsy hiteny. Amin'ny zany hoe filazana, fanorona ho an'ny taranaka. Mba inona ny antom-pisinao? Nefa ny avy aminao lay zoky, avy aminao le baba, avy aminao le dadilay, io no ahitan'ny taranaka lala mazava mba ho tsara fiafara ny zanaka mampara araka an'ilay teny filamatra antsika amin'ny fandaharana teo. Fanontaniana ho antsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana ty. Zay mila valiny hoe inona ny mba andraikitrao manoloana ny taranakao. Zay no natonga nainanao n'ity teny filamatra ty ny hoe ny mahery tsy mody tsy ela velona satria apita ho an'ny taranaka le izy. Aoka ianao raha manana fahendrena mba tsy hireare amin'ny fahendrena zay anananao. Aoka ianao rehefa manana hery mba tsy hireare amin'ny hery anananao. Aoka ianao rehefa mpanan-karena mba tsy hireare amin'ny harena zay anananao. Fa ny mahery tsy mody tsy ela velona. Mamerena mijery ny any amin'ny fiarahamonina any. Zay rehetra mizaozao tsy ela velona satria mila filamatra tsara mitondra an'izany fiainana zany. Araroto ny andro azanao vatsoa amin'ity fiainana iainantsika ty fa miaratsy zao fiainana zao. Manana hozaraina anao de mizara. Aza mba komplekse ozy njaka tina mpanakanto mahay zany ho avy eto amintsika eto moa zany. Tsarovy ary tsara tadidina fa roa ihany ny lalana izorana makany amin'ny fandrosoana amin'ity fiainana ty. De ny fahalalana ny ankehitriny sy ny lasa. Raha tsorina de ny hoe tokony fantatrao avy aiza ianao ary ho aiza. Io ny tokony tsy miala amin'ny lohantsika olombelona tsirairay. Misy olona hoe manadino tany ny aviany. Karaha ataonay aty zay boka any alaborosy ny ambany zany. Lerany mba misy raha kely amazingata adinona ihany joya tsy avy eo. Fa ny tena mety ny miazona mafy zavatra tsara. Anao zany maro zavatra mety andalo aminao fa azony mafy zay tsara. Mba sanatria tsy tonga amin'ny fomba ny akoho mitady anina zany. Ny tsy hita karoina nefa ny hita ehezina. Maro olo manao an'izany. Amin'ny fiarahamonina any jerevo. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe tonga vahiny fahavaratra ka ny mandoto trano ray no mekasina. Iny fomba feno fotaka iny no tsy salasalana hoe mandroso fa ny tena ny antena zay ohatrany hoe ny ankizy ao an-trano zany de mandeha mivoaka fa mandoto trano sanatria mivava. Fa ny akamaroan'ny malagasy amin'izao ani raha tory zavatra marina, raha tory zavatra mahitsy, raha tory zavatra mahasoa dia raisiny mamono azy. Sanatria avina tena ialako tsiny amin'ny fomba fiteny ohatrany hoe manao fomba ny drakaka zany. Manakory manao fomba ny drakaka? Drakaka ny arakaraka ny anadiovanao azy miteraka fahafatesanao azy. Azafady amin'ilay fomba fiteny. Lasa firiariana ny fanaovana dalàna. Maditra iny lasa iny laza tsara. Iny nga mivaky loha aminao zany. Lasa laza zany. Opainy iny ianao rehefa manadala azy atamasombahoaka. Hazalahy iny ny iriariana. Tsy manaja olo iny. Manimba zavatra fananana iombonana reny. Lazaina tsotra hoe maditra iny. De mikakakaka ny le mahaino azy. Karaha zaka tsara reny. Lasa tonga amin'ilay fomba fiteny hoe jerim-potsiny tahaka ny tanina lavona. Mangalatra iny fa tsisy samandray andraikitra. Raha mba misy milaza ny tsy mety ny anivon'ny fiarahamonina iny koa andro azon-draha. Raha misy miteny
am'zaka tsy mety kely ohatra iombonana zany ma tsy maha hoe tsisy rano mampijaly amazonga eto lerany misy olo mivola karakory makabariny rano to laloha mangina anao raiky mandro tsisy rano anao azon-dra eo anao mangina anao kabary karaha zay ndro hitanao am'zao de manao ny tiany atao ny rehetra na tsara io ka manatsara ny rehetra na ratsy io ka mamotika amin'ny fiarahamonina fa vitsy ny manao ny tokony atao amin'ny fiainana nefa azadino fa toy zao ny dingam-piainan'olombelona ambony ty tany ty fampatsiahivana fotsiny na eto mandalo zaza anao ary anao raha zaza tsy te hilalao miakara ho tanora anao raha anao tanora tsy miriaria miakara ho antitra raha antitra anao antitra tsy ananatra aleo razana ary hoy ny taolo hoe raha ny razana amin'ny malagasy tsy hita fo azo ifanampy amin'ny velona indray zay ny fomba fiteny misy koa fomba fiteny hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa nefa mamy zany maty mela soa zany mba tadiavina aminao aleo zany mifanasodinim-bola velona sady zany anie ny antom-pisian'olombelona velona ambony ty tany ty de ny mifanampy satria tsy nomen'Andriamanitra fahafenona mihitsy ny olombelona tsirairay avy zany hoe raha tiana azo fantarina ny hoe ny mahasoa eto am'ty fiainana iainantsika ty de ny olona anankiray zany tokony anana vola anana tanjaka anana fotoana feno ny fiainany am'zay fa tsisy feno zany am'zao tanora zandriny anao omeny hery tanjaka zany anao omeny fotoana fa anao tsy ameny vola anao tanora zokiny anao omeny hery anao omeny vola fa anao tsy ameny fotoana anao antitra anao omeny vola anao omeny fotoana fa anao tsy ameny hery hitanao fa misy fahabangana ray isan'ny antoko zany hoe antanatoam-piainana ny olombelona tsirairay avy dikan'izany ilaina zany mifanampy zay no mahafeno an'ty fiainana ty fa ny mahery tsy mody tsy ela velona zay ny narahantsika farany teo fa ohatran'ny lasa mitory teny za aloha sy tsika hira kely indray mangataka hira anankiray amin'ny lafin'ny teknika ao 90 MHz. Votokana tsy mananasa raha tsy anatsatso malahelo ny namana efa relaza sy manakoako tsy mba miadiny tsara na farafaratsy nitovy amin'olo tsy mba manakabarana mety aroso asefokonoholo misy olo votokana tsy mananasa raha tsy anatsatso malahelo ny namana efa relaza sy manakoako tsy mba miadiny tsara na farafaratsy nitovy amin'olo tsy mba manakabarana mety aroso asefokonoholo Yambenonsa, Slanonsa, eto tsika mifapitady zakavitatsika itsaratsika zegny basy andesiko ihany Yambenonsa, Slanonsa, eto tsika mifapitady zakavitatsika itsaratsika zegny basy andesiko ihany maniry manutra latsaka fara ny olony anjegny tsy tetry tsy maiky satria tsy tara raha mahitany sasany lasany ambony vao manakorotana na izy amlaza tsara sy vavy zahay tsy miotsana fomban'olo manenjiky maniry manutra latsaka fara ny olony anjegny tsy tetry tsy maiky satria tsy tara raha mahitany sasany lasany ambony vao manakorotana na izy amlaza tsara sy vavy zahay tsy miotsana Yambenonsa Slanonsa eto tsika mifapitady zakavitatsika itsaratsika zegny basy andesiko ihany Yambenonsa
noza eto tsika mifapitadeya zakavitatsika itsaratsika zegny basandesiko miady makasitraka anjaka tiako be zany ira alefanao amin'ny mpiaino zany mialohan'ny idiratsika amin'ny loha hevitra manaraka dia mamelana nareo mba iaraba ny zokiolona andro raisam-pirenena ho an'ny zokiolona androany voalohany volana oktobra taona 2024 eto zany dia misolo tenandreo zokiolona zany hoe betsaka ny olona manilika an'ireny zokiolona ireny ohatrany hoe vesatra amin'ny fiarahamonina sanatria fa le olona mihitsy no mavesatra dia tsy mahalala ny tokony ataony na io anao mbola zaza io na anao tanora anao tsy maintsy matoy karaha ataonay ity fa zao dia efa mpahafantariko anareo fa ny zokiolona zany hoe ny antitra zany dia ailika ny fiarahamonina enina dia mitovy zao raha ny fahadosoana misy amin'ireo olon-kafa koatra ny antitra zay le vesaran'le fiteny hoe antimola maty fa zao ny firariny rehetra dia tsy maintsy ho antitra ka dia mirary soa ho anareo rehetra zokiolona zany nahatratra ny androandroany zany ny loha hevitra ratsika androany dia finiavan'ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan-janaka nampifandrifina mihitsy izy io mba hitovitovy zany hoe ny ray aman-dreny zokiolona zany dia ny finiavan'ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan-janaka amin'izao fidiram-pianatra zao maro no manao tsy omby aloha ny ray aman-dreny amin'ny fampidirany zanana any am-pianarana zany mampiafy ny filany mamorona ny tsy misy mba hampidirana ny zanana any an-tsekoly mivarotra ny efa eo am-pelantanana mivarotra ny fahananana mindram-bola etseroa mba ampitovizan'ny zanany amin'ny zanak'olo hafa nefa mbola lazaina takonila zay mety ho vokatra n'izany fianarana atao zany mitambesatra amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny mihitsy zany zao fiainana iainantsika zao nefa finiavan'ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan-janaka ndeha asehontsika ny tsara mihitsy valindreo rehetra reo indray andro nisy olona mba vesarany zany ateo fahasairanana zany dia tsy mianatra le zany fa tena reto-po zany nefa ny indrisy fa ny nantenaina indray ny lasa sanatry ny vava nampivandravandra raha ny zavatra hita fianarana na vita sanatria na tsy vita tsy nahitana tamberina ndraikitra tonga amin'ilay ray aman-dreny le ray aman-dreny zay ny sasatra be teo iny azo ampitaina amin'ny omby mahibe tandroka mihitsy ny ray aman-dreny amin'izao zany hoe ny tena mahia fa ny tandroka loloavy nangeza be maro ny mandray ny fiainana amin'izao iainantsika zao ny ray aman-dreny dia ohatra ny tony any amin'ny afobe amin'ireo ray aman-dreny reo noho ny finiavany amin'ny fitiavan-janaka le ray aman-dreny zany raha jerena ny ray aman-dreny amin'izao avy nianatra tahaka anareo zaza io ihany koa ne tamin'izany dia zao ny tranga hita eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny ankapobeny ty lazaiko ty fa tsy hoe milaza amin'ny antsipiriany matoa manao zavatra dia misy tanjona tiana hotratrarinao zany tahaka an'izao fandarana ataontsika zao fa matetika ny ankamaroa maro dia mba isiany tombotsoa miverina zany hoe iveriny ena ny tombotsoa manokana any aminy reny le atao hoe mpanao adidy miandry ny atao iverina any aminy zany omeko vilany ianareo izarako vary ianareo aparitako aminareo t-shirt sy ny sisa fa zao misy toyny avy eo lazaina takonila tsy resahako iny fa misy manao zavatra ho tombotsony maro enina tsisy verina aminy aza tahaka an'izao ifanaovantsika zao zay le hoe tompona andraikitra
tena gisa mainty eo amin'ny firenentsika io tompon'andraikitra io ka raha fanabeazana ny zaza malagasy no sy nyteny zany dia ampianaro azy ny adidy eo amin'ny fiainana, ampianaro azy ny adidy eo amin'ny mamany, ampianaro azy ny adidy eo amin'ny babany, ampianaro azy ny adidy eo amin'ny zokiny, ampianaro azy adidiny eo amin'ny zandriny, ampianaro azy ny adidiny eo amin'ny zanaka, ampianaro azy ny adidy eo amin'ny vadiny. Mijaly, sahirana, ory eo amin'ny fiainana ny akamaroan'ny ray aman-dreny noho ny zanany. Nefa ianao miazakazaka manao zavatra etsero ho amin'ny fokon'olona, ho an'olona, ho an'ny fiarahamonina mba handrasanao zavatra iverina any aminao. Mampalahelo mba ahafahanao tena mifehy tsara fantaro ny tenanao aloha. Zay ny dingana mitondra anao any amin'ny fahamatorana. Misy ary maro am'izao ny olona tena 80 taona fa mbola zaza, maro zany. Ary misy koa ny 20 taona am'izao efa antitra. Fanabeazana no mahatonga an'io. Samy hafa, ampianaro azy ny adidiny, ampianaro azy ny andraikiny, toroy azy ny zony. Misy teny zay amin'ny soratra masonao manao hoe mandehana dinio ny fanao ny vitsika ka mba endre. Vitsika maharesy atsika indraindray. Vitsika tsy mba misy mpikomandy zany karaha ataontsika olombelo. Vitsika tsisy mpifehy zany hoe reto sefo, reto zio. Vitsika tsisy mpanapaka zany. Nefa afaka mamory sakafo sahaza ho azy izy mandritra amin'ny fahavaratra. Ianao meno anaka io, tsika olombelo, mijaly fatratra rehefa tonga fahavaratra. Mandra-pahoviana isika no resy mivitsika. Mandra-pahoviana avako abe. Fampieritrretana ny tiako atongavana amintsika rehetra. Fahaza tezitra. Ary anao tezitra de fanaovako azafady sady. Anao tohina de fa mifona aminao za. Fotoana idiram-pianatra zao. Ka tsara raha mba ampifanitrifitsika amin'izany loha hevitra tsika. Zay no natonga an'ilay loha hevitra tsika zany. Satria tsika firenena malagasy tsy afaka miolon'olona de manaraka an'ireny firenena fomba ny firenena mikambana reny ho an'io fitazana zaza io. Ndeha ho faritatsika aloha ny atao hoe inona ny zaza na ankizy amin'ny fanjakana malagasy. Ny latsaka amin'ny 20 taona rehetra de atao hoe ankizy. Inona no heverina fa zony zany ankizy zany. Zony ankizy no koloina sy tiavana. Ataontsika amindreo ve zany? Manana sakafo sahaza ho azy. Vitatsika ve zany? Mahazo fanabeazana sy fampianarana maimaim-pona. Mizio anao koa mampianatra tsaiky amin'ny EPP. Hay, anao manidiran'andro laolo. Manino zany ka anao ampianarana amin'ny EPP? Fa manino? Ampianaro amin'ny privé. Zany kabary misy jiaby. Satria zaza tsy manan-katao, zaza tsy manatsiny. Tokony hanana fotoana ialana voly ny zaza. Mahazo vonjy voalohany izy. Raha sanatriny zany misy voiny amin'ny tranga. Misy eto amintsika ve zany? Biazina ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy firalahiana ny zaza. Tsy havana noho ny foko, tsy havana noho ny volokoditra, tsy havana noho ny fivavahana. Tena misy amintsika eto ve zany? Mahazo fikarakarana manokana raha sanatry ny vava sembana na klemaina. Matetika vesatra ny ray aman-dreny foana reny, tsisy fidira amin'ny fanjakana mihitsy. Mitondra ny anaran'ny ray. Rehefa teraka le zaza amin'ny firenena anankiray zay ny aviany. Zay ny tokony heverintsika. Reo ny sombony zony ankizy tokony toavitsika. Aiza ho aiza amin'ireo no mba voahaja atsika eto Madagasikara.
tsika rehetra ny tompony mamaly azy zany. Afatra ho an'ny ankizy ty zany mba afatra ameko anareo ankizy. Afatra avy amin'ny Doria izy ty. Mba zaraiko aminareo. Tandremo milalao any am-pianarana. Fa ny tena tsara mianatra any am-pilalaovana. Rehefa anao mahay mianatra any am-pilalaovana fa tsy milalao any am-pianarana, ho tafita anao zay. Maiza manaja ny rainao sy ny reninao mba ho lavandro iainana anao. Eto tsy le miteraka fotsiny fa rehefa hitanao hoe mendrika ao ajaina ho ray aman-dreny. Ary fehezanteny io de zao, manaja ny rainao sy ny reninao de ho lavandro iainana anao, fa tsy nitohizany hoe raha ohatra ka tsara fitondran-tena izy, raha ohatra ka manan-karena izy, raha ohatra ka ambony be ny fari-piainany, zay anao vao manaja. Tsia enina ataontsika hoe niteraka anao izy, na clé maina izy, na mahantra izy, na nisy adosoana vitany, mahaiza miresaka sy maneho hevitra ampanajana. Zany ny tokony hatafitana. Ozona tanteraka ho anareo zafiko, ozona tanteraka ho anareo zanako, ozona ho anareo zandriko, ozona ho anareo maniratsira ray aman-dreny ka tandremo. Fa namany manozo tena nareo rehefa ohatra ka tsy manaja ray aman-dreny. Fa raha sanatry mivava ny olombelona mety diso rehefa sendrana vitan'izany fahadosoana zany ianareo, de mandehana mangataka famelana, mandehana mifona, so de mba zay ny anavotra anao. Ry ray aman-dreny, tindray ny ray aman-dreny, fa dino mampitany zanaka anareo amin'ny zanak'olon-kafa, fa tena manimba ny sain-jaza zany, ary manala ny fitiavany anao. Anareo tsy ohatra ny zanaka ndray ihany, tsy azo atao. Fa dio ny manambanimbany azy, fa dio ny manamaivana azy, indrindra fa mason'olona. Ametrao fitokisana izy mba hatoky tena, alaivo namana. Vitsy zany hoe mpianaka mpinamana zany. Io karaha pirafy lahy, io karaha pirafy vavy, mba alaivo namana ny zanakao. Ankasitrao izy amin'ny kely vitany isan'andro. Ny tena lehibe indrindra dia aoka zay lazainy vavanao mba ho porofony ataonao. Zay manko atsika ray aman-dreny kosa tsy mahamenatra miteny an'izany. Tsy porofony ataonao zay lazainy vavanao. Fa maro ny tiana ho ambara amin'ny resaka fifampitondrana amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Fa ny zavatra tiako tsindriana eto de hoe manam-piniavana ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan'ny zanaka. Tokony hainareo zanaka zany. Fa eto de maro amin'ny ray aman-dreny manao kalony mona. Manakory man kalony mona? Ampony an-tsainy ihany foana ny mety. Tsy haiko reto toko manao zay. Fa ny teny azy tsy avy eo izy. Asa maninona? Fa anjarantsika zany miezaka mba manoro lalana, miezaka ny hiteny, miezaka ny manambara. Fa zay ny tena ahatonga n'ilay zanakatsika ho tonga amina fahatsarana. Ianao tsy afaka hividy zanak'olona, ny zanakao tsy afaka hividy ray aman-dreny, fa tokony hifanasoa, tokony hifanatsara araka n'le teny filamatra amin'ny fandaharantsika ny hoe rehefa soa, rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Eto dia raha misy ny fivoarana andrasan'ny firenena ray ho an'ny fireneny de ny fanabeazam-bo ny taranaka. Zay ny zava-dehibe, tsisy mihoatra an'izay tsony. Manana didy voalohany amin'izany ny ray aman-dreny. Zay le niteneniko teo hoe ilaina lay finiavana ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan-janaka.
fa eto misy zavatra misisika kely tiany loatra le zanany dia tsy fitazaina tsony nataony fa fiompiana sanatria ny vava lasa ohatrany akoho manko rehefa mosary fa ny fitaizana raha misy faniriny amin'ny zavatra anankiray fantaro hoe mendrika ho azy ve ny amena azy ny sinoa moa de miteny an'izay mihitsy hoe raha misy mangataka trondro aminao na filao aminao ameo finta izy maminta anga izy lasa mpizara filao fa zao hoe maro ny afatra tiako ambara ho anareo maro ny afatra tiako lazaina fa aleo ity hira ty no iangaviako izara azy amitsika ary atolotra ho anao miaino io zany za koa miaino de samitsika miaino tsara fa zay ny amaranako an'ity fandaratsika ty zany hoe io hira io zany no fameno zay rehetra ny zarako teto fa tiako mba enotsika rehetrarehetra mba tiako hodinitsika rehetrarehetra ny lazain'io mpanakanto fa hitako hoe ao zany ny anampy an'lay afatra tiako apita amitsika rehetrarehetra ka dia mametra beloma sahady amin'ny herina an'io toy izao satria tapotra io hira io tapotra ny fotoanatsika andeha ny era-pamatarana fa dia makasitraka indrindra tompoko ampamaranana dia mbola mametraka amin'ny fialan-tsiny ahy satria everiko fa misy tohina amin'ny fomba entoko ny teny azy tena anaovako azafady fa doria de hoe dominy rehetra iainam-pitiavana zany fandomana zany raha vao tsy mafimafy tsy heniny ao an-trano odio njaka ameo koa ny hira tandrignesantsika jiaby io